fa rehefa vita zay dia mila mahay miplanifie kosinareo avy eo. Inona indray ny atao hoe miplanifie? Planifie dia zao, efa voaresaky ny namako elabe tao, mila miomana meloa ianao, fa tsy hoe fo maraina ianao dia ozy izy ianao hoe ina moa ny ataoko androany. Ohatr'ireny no mahatonga an'ilay zavatra be atao be ianao, fa tsy hainao hoe inona ny anomboana azy. Ohatran'le meme le misy razoko mijoro ohatrao zay, dia misy vaga be tonga avany ny zavatra ataony. Satria tsy voalaminao le izy dia vaga be mihitsiny. Fa aleo miomana mialoha. Fiomanana dia misy tsotra. Ny tsotra indrindra, asianao ny atao hoe tâche hebdomadaire, tâchenao anatin'ny semaine. Ary misy ny tâche quotidienne, tâche ataonao isan'andro. Izay fotsiny dia efa milamina. Ny na manokana zao rehefa alina alohan'ny atory manomana ny tâche quotidienne koa ny ampitsony iny. Dia eo amin'izay le zavatra important resahana teo, tazomy ny fotoananao. Lany fotoana ianao na 5 minutes fotsiny aza nanao an'izay zavatra izay, nanomana hoe rapitso anao an'izao zao. Ka ny misy namanao miteny hoe rapitso lesy vao afaka dia ndao tsika rapitso hivoaka kely hozy izy ianao hoe ok. Tsisy dikany mihitsiny nanaovanao an'izay planification rehetrarehetra izay raha tsy tazominao le fotoana. Dia za ianao efa sahirana ny tazona an'io. Dia avy eo tonga avany ny olona dia aparitaka ao le izy fa tsy tazominao. Izay natao hoe time blocking, bloquinao temps anao. Important zavatra ataonao raha arahanao le zavatra resantsika teo aloha teo, ka zavatra important ve dia ariana tsotra izao fotsiny. Zavatra important anatin'ny tanjonao anaty 70 ans ve dia arianao fotsiny. Fatary fa zavatra kely 20% ny action anao dia mety misy 80% miimpacté amin'ny fiainanao. Zay conversion anao mety progressive. Conversion anao mety misy olona nitory-teny anankiray teo dia jereo hoe aiza ianao zao. Izany hoe tsy tena maneho hoe zavatra kely dia manova amin'ny fiainanao ngeza be. Noho izany tazomy ny fotoananao. Men'Andriamanitra fahendrentsika andamina, ampiasao ny fahendrena amin'ny men'Andriamanitra antsika. Planifieo. Misy efa niresahan'ny landau teo hiteny materiel zany satria mety ozy izy nareo kinona materiel ampiasaiko amin'izany raha manana mail nareo noho izany ao amin'ny Google nareo dia manana Google agenda. Ary Google agenda io raha ohatra nareo ka olona manadinidiny dia miteninareo hoe apatsahivy isaky ny 30 minutes alohan'ilay action dia mandefa notification amin'ny téléphone-nanao ohatra ny message mihitsy hoe afaka 30 minitra. Na raha ohatra anao fotoana ianao dia ianao tara lava dia ozy izy ianao hoe adiny 2 miomana dia adiny 2 ny ataonao ao dia miteny izy adiny 2 meloa hoe mila miomana. Indraindray tsika manaratsy foana ny teknôlôjia fa nataon'Andriamanitra tsy teny gasy moa zany permetiavan'Andriamanitra hisy ny teknôlôjia matoa eo. Tsy ozy izy Andriamanitra hoe oay tsy tanaty planinako mihitsy ty teknôlôjian'olombelona ity. Permetiavana matoa eo dia ndao ampiasaina amin'ny tsara. Zay ndao ampiasaintsika amin'ny tsara, ampiasaina zay zavatra nomenantsika. Google ohatra anankiray, Trello raha ohatra ianao ka tena anao zavatra long terme, asianao deadline ao amin'ny Trello afaka 3 volana vitako ity. Mety tsy vitanao iny satria tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy maninona izany, reo planifio fotsiny. Zay misy outil maromaro afaka hitanareo foana ohatra ny teneny landau teo Notion, be, to-do list, amin'izay tsekenao fotsiny listanao isan'andro hoe vitako indray ity. Sady minoana fa rehefa le vitanao reny mikôche anazy dia faly ery ianao na vitan'ity za androany. Hainao ny priorité anao ary miplanifienao ny priorité anao. Rehefa vitanao zay dia mila arovanao. Arovana hoana indray ary zany. Satria misy fahavalo matoa arovana le izy. Inona ny fahavalontsika? Ny devoly. Non, tsy ny devoly aloha. Ny tsy fifatoanao aloha dia efa fahavalo ngeza be. Impiry za zay ny tratrany hoe mamaky boky eo
efa tonga ary amin'ny atsasaky le page avy hoe inona moa le mivakiko teo iza mbola tsy tratran'izany na efa mandeha eny an-dalana dia misy fotoana efa mandeha ho azy fotsiny dia efa dépassé satria tsy tokony ho lasa lavitra kokoa ka efa tokony hividy zavatra etsy fotsiny fa ny anisan'ny tena tsy mampifatoka antsika ihany koa dia ny réseaux sociaux tena manimba antsika io ohatra ny zombie tsika midefile n'io fil d'actu ary fananiny zareo io fa tsy hoe za nge nanao an'io dia ohatr'izay fotsiny efa calculeny zareo tsara mihitsy io vidéo rehefa calculeny tamin'ny voalohany vidéo raha hitanareo tamin'ny Facebook sy ohatr'izany tsy tonga dia mandeha ho azy fa mila ataonao play zao le izy vao midefile ianao dia mandeha ho azy ny vidéo dia falifaly ianao satria misy zavatra mahafinaritra anao eo mijanona eo ianao adiny roa vao tonga saina hoe may le loka satria lasa tsy mampifantoka antsika ny réseaux sociaux lasa tia zavatra instantané tsika jereo fa lasa afoezina zao ny vidéo misy shorts satria tia zavatra vetivety kely tsika tsy tia zavatra mampifatoka ela be tsika aiza misy conférence moa zany gasy be fa fianarana baiboly eny conférence ihany zay fianarana baiboly adiny telo dia hipetraka eo fotsiny zay mahatonga atsika vitsivitsy ohatran'io misy mba te hianatra ihany nge fa shorts mety aminazy shorts zay be tsy afaka tena manao an'izany ny gasy be satria jereo ny abetsaka io baiboly io dia io ve ataontsika shorts dia avy eo aka texte hors contexte indray tsika misy ihany ny gasy be misy vidéo kelikely ihany zay afaka hoe rehefa manam-potoana kely tsika dia mijery anazy fa ny tiako tenenina atsika fotsiny fahavalo be ny réseaux sociaux rehefa tsy hay mampiasa anazy satria notification kely fotsiny nisy ny j'aime ny sariko dia very ny asanao mila ainao fa mampiasa énergie ny ilazana anazy ny cerveau atsika ohatra hoe ny sucre hoantsika dia makany amin'ny cerveau atsika dia ampiasaina azonareo zavatra hoantsika dia makany dia ampiasaina ary mila énergie be mihitsiny rehefa miova tapoka ny zavatra ataon'ny cerveau anao ohatra ianao mamaky baiboly manao manana tsy haiko izay zavatra méditation textuelle ataonao isan'andro tapitapoka eo tonga notification dia tapahanao le izy fa mijery Facebook ianao mila effort be mihitsy ny cerveau anao misadapte amina contexte vaovao hoe janona le baiboly fa mila mijery réseaux sociaux indray zao dia mila énergie be indray izy miverina mamaky baiboly avy eo azonareo ve zany dia lasa mivery le concentration atsika ohatran'ny mandraraka rano nareo anaty vera anankiray prévu andraraka rano anaty vera nareo dia izy nareo ndrasy fenofenoko kely daholo reto dia ela be hito vao feny ohatr'izay ny zavatra mitranga ka raha mety aminareo dia aleo arovana ny temps atsika arovana ny zavatra ataotsika nefa ozy izy nareo hoe indraindray tsy tena ny réseaux sociaux ihany koa nge fa na mpiara-miasa eo akaiky ary miteny hoe jereo kely nge ty vidéo ty dia tapaka ny zavatra ataonao tena marina tokoa zany za zao matetika miasa ao an-trano dia hidiko ny trano dia dodomile zanako dia za mo malaelo anazy dia voaiko fa ohatr'izay ihany koa mety manodidina fa indrindrandrindra amintsika malagasy dia tsy fahaizana manao hoe tsy afaka fa na hoe ao fa hite hoe efa kopikopy moa le olona rehefa miteny zay ianao hoe hite hoe tsy ho avy izy zay na hoe enganie mba ho afaka aza mananteny fa maninona raha tenenina fotsiny hoe tsy ho tonga vita zay fahaizana manao tsy dia important be mila fatatsika fa fanaovana tsy dia fanaovana eny amina zavatra anankiray mety important kokoa zay ka noho izany mahaiza manao tsy indrindra isika malagasy izay misy culture de la honte ka menatra be zany ianao tsy anazy sao dia manimba fihavanana satria ny fihavanana amin'ny priorité miteny aminareo fa raha manaiky eny foana nareo dia indre mandeha nareo nanao tsy dia ozy izy le olona ary niova be ihany fa mba nangatana zavatra dia tsy mety izy satria nareo nanao eny foana dia indre mandeha nanao tsy nareo dia zay fa mahaiza manao tsy ampahendrena tsy koa hoe tsy anao fotsiny zay
fa mba meo anazy hoe ohatra efa bloqué io temps io manatrika gasy mamaky baiboly ary efa ohatr'izao mampitombo ny ara-panahinareo zany mety priorité aminareo zany ary important aminareo satria mitondra fiovana eo amin'ny fiainanareo sy ny fahalalanareo an'Andriamanitra manaova tsy olan'izany azony zany ny zavatra solution omenanareo voalohany amin'ny fifantohana afaka mampiasa teknôlôjitsika misy application zay tonga dia mamono an'io telefônina io fotsiny ohatra hoe misy olona efa mavita adiny efatra tena mavita ny atao hoe deep work miasa izy adiny efatra tsy miala eo za manokana mbola tsy mavita 15 minutes ary dia efa manahirana ana fa tsy mampaninina ana zany fa bloquiko ny telefônina ka 15 minutes tapitra le chrono zay avy se permettre mandray an'iny zay na mametraka mihitsy nareo hoe isaky ny 100 minitra dia manao pause kely afaka miscroll kely nareo 3 minitra dia miverina miasa nareo amin'izay fantatra ny cerveau anareo hoe zao ny ataoko zao dia miverina manao an'izao azao réseaux sociaux dia ry zareo ihany name solution satria fantany hoe ratsy ny ataony ratsy entre guillemets ao amin'ny réseaux sociaux anareo dia misy ny atao hoe timer réseaux sociaux ako manokana zao rehefa mihoatra n'le timer tonga dia mivadika noir et blanc aloha izy rehefa tapitra ny 1 minute tonga dia maty izy ny cerveau anareo nefa kamila be na kamivavy be dia mila miditra any amin'ny paramètre indray nareo raha ohatra ka te mampitombo an'le temps dia ozy izy ny cerveau anareo hoe tena sans vaut le coup ve le hiverina any amin'le paramètre dia mety miova manao zavatra hafa tsara kokoa izy azonareo ve tsika zany olona akamo e dia mila atao zay akamo an'le cerveau hikitika an'le réseaux sociaux raha te hiala amin'io nareo ny manodidina dia mifampahafantarana ihany ny solution hoe aleotsika tsy mifanelingelina kely aloha mandritra nyity fotoana voafetra ity ny fanaovana tsia dia efa voaresakitsika teo tenenao pahedrena fotsiny zavatra ataonao dia milamina io zay ny 3P ka raha rahanareo zay prioriser planifier protéger dia tsy ho tanterakinareo zay